presbitera zay natsony Jesosy Kristy na pasteur Andremiandra Élisée izay tiany hitandrina ny fiangonan'Andriamanitra amana ny ondrin'Andriamanitra ary ao anatin'izay dia tiany soigner tena mikarakara fira maheno olona voaingana na eno hoe pastera tena naratra le olona tary naratra ny fo firy ny olona sika maratra ry havana firy sika mila ihany koa fanasitranana ny fotsika avy amin'Andriamanitra firytsika mety malahelo mety mitomany am-po fa tsy hitatsika akory na mitandrina indray tsy mpaminany tsy mety mahafantatra izy fa raha totsika tonga eto ry havana dia zao mba hafantatra fa mpamonjy ny tompo mba hafantatra fa mila an'Andriamanitra isika ary lasa mitandrina dia zao mitrotro atsika tsiraray ambavaka mitondra atsika tsiraray eo amin'ny tompo na dia aza ny fahalementsika ny fitely le patron izay am'le vadiny tena tiany loatra le vadiny zay mahita défaut be dehibe fa tsy samy teny amiko izy patronko dia everina hoe tsy fantany hoe tsy hitany hoe zay ny izy masahirana am'le vadiny tena manahirana be mandray azy dia indray andro izy tonga atao aminay dia nampivoriany zay dia zao ny teniny sao dia everinareo izy fa tsy fantatra anie fa manahirana le vadiko fa zao tiako izy ary ohatrany paquet zay miteny afa-tsaha paquet izy avec les bienfaits les inconvénients dia nyraiso takizay izy Andriamanitra zay mbola manam-pitiavana lavitra ry havana dia tiany isika dia faranako amin'izao le izy manao hoe sambatra ny tafo FPMA zay manana mpitandrina mbola misy ry havana tafo FPMA tsy manana tafo tsy manana mpitandrina zafady fa sambatra ny tafo FPMA zay manana mpitandrina matianina mbola maro ny tsy manana mpitandrina matianina ary mbola nyresaka zay mbola misy aza tafo eto amin'ny FPMA indroa ihany no misy fanompoam-pivavahana raha iso fahasoavana manokana ho anareo zany afanareo afaka mivelona fanompoam-pivavahana resanareo teny amahana anareo hanimpana ivelomanareo isaky ny alahady ary isanandro satria rehefa matianina mitandrina ry havana dia zao eo ateorana izy miara-mivelona amintsika izy misy marary dia eo izy misy maratra ny fony dia eo izy misy falysika dia eo izy miara-miaina amintsika mikarakara ny ondry izy ary dia zay izy hoe eto anisany dikany hoe mamana dia hoe chérir servir noho ny amin'ny fitiavany any Christy dia zao c'est parce qu'on aime Christy que nous les pasteurs on chérit en fait les paroissiens les chrétiens les ouailles pas avec nos propres forces mais avec la force de Dieu lui-même ry mpitandry l'Élysée mivady mianakavy mivady ny tompo ane anaferenareo taky ny nataony hatramin'izay tamin'ireo mpanompony ary tsapa fa misy fividianana nataon'Andriamanitra eo aminareo anatanteraka ny asa masina ary dia tanteraka tokoa ilay hoe fahano ary ny ondriko noho ny amin'ny fitiavanareo an Jesosy Kristy dera laza saotra ho an'Andriamanitra irery ihany ary fakasitrahana sy ny fiadanana dia ho aminareo mandrakariva amen.
Misaotra ny tokopira amin'izany hira mahafinaritra ny iraino antsika izany. Ry havana,
ho mariky ny fijoroantsika vavolombelon'ny tompo sy ny maha olona afaka atsika dia ndeha isika anambara ny finoantsika eo am-pitsanganana izay atao amin'ny fiarahamanonina ny fanekempinoana apôstôlika irasantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika izay nitorotorona tamin'ny fany masina, nateraky Maria Virjiny, nijara nanapaky Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra. Mipetraka ao ankavanan'Andriamanitra ray tsy to, avy ihany no eviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiambonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Och hipetraka ny fiangonana. Iroso amin'ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tomposika izao ry havana, ho fiomanana amin'izany dia hovetesitsika ny hira fa 450 ny andininy voalohany sy faefatra. Eo ampanaovana ny hira dia angatana ny diakona Iroso ety amin'ny latabatra. Hira 450 sy 700 ny andininy voalohany sy faefatra, ry raiky feno antra.
asandrato ny fonareo amin'ny tompo aoka ho iderahantsika ny tompoandriamanitra ento koa tompo ray masin'andriamanitra mandrakizay mahefany zavatra rehetra mety tsy mahavonjy ny saoranay anao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolo-tena hamonjy anay amin'ny alalany koa no diaran'ny anjely ny fiandriananao sy hitsaoan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra ary hiarahan'ny fiangonana any an-danitra sy ety amin'ny tany midera ny anaranao amin'ny fiobiana ary izay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay aminy ka amin'ny fanajana lehibe ny deraina hoe masina 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 Jehovah tompo. Masina ety fiangonana manorina izao sakramenta masina izao. Jesosy Kristy tamin'ny nialiny izay namadiana azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakiany ny mofo ary hoy ny tompo raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo. So natao fahatsiarovana. Darak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia ondray ny tompo sotroinareo rehetra ity fa ity no rako dia ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho an'ny rehetra famelan-keloka. So nataovy naoviana no misotro ianareo. Fa naoviana no mihinana amin'ny mofo tsy misotro amin'ny kapoaka ianareo dia manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piavina. Mipetraka isika fiangonana dia araka zany teny fanorenana zany ry avana malala dia tsika tsaro ary Jesosy Kristy izay maty ny solo antsika hitsanga no fanamarinana antsika dia fanampihavanana natolotra Andriamanitra antsika ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka. Misaotranao izay ry Andriamanitra rainay tompony lanitra sy ny tany fa noho ny famondraponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanak'aloha hitokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Rainay ny an-danitra ndreto izahay manao teo anatrehanao ny fahatsiarovany fahatongavany zanakao olona, ny fijaliany, ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay ka miandry sy mitalao ny fiverenany izahay. Ankehitriny ray eo aidiny ny fanainao masina mba meno ny fonay ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'izao fanasana izao izay entinao mamahana ny fanahinay. Miarakitsika fiangonana ry Jesosy Kristy tompo izay tonga teo anatrehanao iombola amin'ny latabatrao masina dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatran'ny sampana amin'ny voaloboka. Ampianareo fankaty tahaka ny tiavanao anay izahay ary aoka izay hiara-manana amin'ny fiangonana masina.
ka afaka manambara sika manao hoe rainay zany. Zay vakiantsika riavana dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tontsika. Tenan Jesosy Kristy ihany koa dia mivakiana riavana ho famonjena antsika. Raha marina dia hofiray ihany vakiany koa, marina hofiraisantsika na dia marina isika ary dia samy mandray amin'izany iray zava-be. Ny kapatolosaoran izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tontsika. Dia raha ny fanekena vaovao izay nalatsaka rano rehetra ny fanekena. Riavana ho Jesosy Kristy izay tompon'ny fanasana. Jesosy Kristy izay maniraka mpanompo mpitandrina isahana izany fanasana masina izany dia izao no mambarany antsika. Iny efa mitsanga eo mivaravarana ka mampondona. Raha misy mientikeko ka mamono varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara misakafo aminy izy aho. Ny tompony andiany fa efa voatra fotoa ny zavatra rehetra. Mandritra ny fizarana ny sy ny kapoaka dia varentsika hira izay voalavitra.
natabatrao ry Jesosy dia trena izao ny fananay vokiso amin'ny fitianao. Hira 7:5. Ity ny tenako izay menao anareo zao nataovy ho fahatserovana. Ry havana malala, o Jesosy Kristy Tompo, sotroinareo rehetra ity fahatiny rako dia ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka zao natao fahatserovana na oviana no misotro ianareo. Zao ry havana no teny fampahirezana ho antsika ho avy nandray ny tena sy ny rano Jesosy Kristy. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka mitsangana tamin'ny maty no efa nanome anareo ny tena sy ny rano izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy eny no ampahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo any ny fiadanana. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra tsy toa sy mandrakizay o. Sotranao izay fa efa sitraka ao tokoa ny namahananay tamin'ireny zavatsoa ireny. Dia ny tenan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay sy ny rano soa sarobidy ka mampahatoky anay ny fitiavanao sy ny fahatsaranao ary ny fanaovanao anay ho sampana velona momba ny tenan'ny zanakao. Mangataka aminao izahay
no ny famindraponao iazo nanay amin'izany fiombonana masina izany ka andehananay mamoavoa tsara amin'ny fitiavana sy ny faharetana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ataontsika riavana ny hira 980 sy 900 mandritra ihany koa dia manangona ny kapoaka isika. Mipetraka isika riavana. Voasoratra hoe inona moa ny soa azo rahalahako raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy mananasa. Koa mangataka ny tompon'andraikitra izao mba hanambara ny raharan'Andriamanitra ho sahany eto amin'ny fiangonana. Aorian'izany dia ho tanterahana ny fiarabanan'ny vahiny sy ny fiarabanan'ny zokiolona ary ny minitra ny trano fiangonana. Ny mpitandrina sy ny komitin'ny FPM Toulouse dia faly miarabantsika ariavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao indray any ny raharaha ambara amintsika anio. Vaovao nasionaly mampatsiahy antsika hatrany ny fiofanana SAP KNPL ny FPMA izay azo arahina amin'ny alalan'ny phone call isaky ny alarobia amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora alina. Vaovao mikasika ny synôda lehibe. Naharay taratasy avy amin'ny birao fohy be isika ho fanentanana amin'ny fitondranam-bavaka ny synôda lehibe izay atao ny 1 Novambra ka hatramin'ny 13 Novambra izao any Sainte-Tulle miompana amin'ny lohahevitra hoe iray ny tena ary iray ny fanahy dia toy ny antsonanareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo. Efesianina 4:4 andininy 4 ka hatramin'ny 5. Hodinina amin'izany ny fomba hanatsarana ny fiombonana sy ny fifankatiavana eo anivon'ny mpianakavina ny mpino ny FPMA amin'ny fanatanterahana miaraka ny asa fitoriana ny filazantsara. Ny asa fitandremana eo anivon'ny FPMA ka ao anatin'izany ny fanohizana sy ny fanatsarana ny tetikasa fametrahana mpitandrina matianina ary ny fanohanana ireo tanora mandrato fianarana amin'ny teolojia satria be ny vokatra fanimpiasa no vitsy. Ny fanavaozana ny tompon'andraikitra eo anivon'ny birao fohy be sy ny rafitra. Omba sy ampahiry ary androtsaka ny fitahino antsika rehetra hatrany ny tompo. Toy izao ny vaovao avy eto amin'ny tafo, araka ny fanolazaina antsika teo mikasika ny aladin'ny mpitandrina. Anio izany no amerenantsika ny valopy nozaraina ka atao anatin'ny arina fotsy na volomparasy ary atolotra miaraka amin'ny rakitra toy ny fanaontsika rehefa aladin'ny mpitandrina. Marina fa tsy misy ny mpanekonekte anio araka ny fanambara tamin'ny heriny anio. Vaovao mikasika ny isan-taona ny sampana-tanora kristiana. Le sampana-tanora kristiana a le plaisir de vous inviter à son isan-taona le samedi 19 et dimanche 20 novembre prochain, intitulé Awanat Fitsapan, signifiant dans les épreuves, la section souhaite glorifier Dieu à travers un festival qui sera animé par des stands participatifs
et clôturé par un concert. Pour le samedi 19 novembre, le festival commencera à 16h par divers stands et sera suivi d'un concert de louanges qui se terminera vers 21h30. Une buvette de tsak-tsak sera ouverte tout le long du festival. Nous vous donnons rendez-vous à 16h à la salle de la Laure, route de Toulouse, à Saverdun, mais vous le confirmera plus tard, mais pour l'instant, et on le maintient en prière, que ça sera à Saverdun, pour en apprendre plus sur le thème des épreuves. Et la célébration du Saint-Anne se clôturera le lendemain par un culte dirigé par la section à 10h30 au Vieux-Temple. Nous vous informons d'ores et déjà que les places seront limitées et une billetterie nominative sera ouverte dimanche prochain. Un stand sera disponible à la sortie du culte. Afin de participer au festival, le prix d'entrée est de 3 €. Nous vous attendons nombreux et sollicitons vos prières et votre soutien pour l'organisation de cette célébration. Kiasiky ny fifidianana diakona. Noho ny fialan'ny diakona iray izay findra olona noho ny asa dia misokatra indray zany ny fisoratana anarana hirotsaka ho diakona anolo azy. Araka ny fitsipika dia ny mpandray ny fanasan'ny tompo no anapaka na hirosina aty amin'izany fifidianana izany isika. Ko antsona ny mpandray rehetra ho tonga amin'ny alahady 17 novambra andinika izany raharaha izany. Fandraisana ny vaovao. Ny alahady 9 desambra no andraisana ireo vaovao rehetra tonga teto amin'ny tafy Toulouse nanomboka tamin'ny novambra 2024 ka mandraka ankehitriny. Koa iangaviana ianareo rehetra voakasika izany mba hisoratra anarana any amin'ny vondron'asa sosialy. Kiasika ny alahady ny taranaka koa toy ny fanao dia anokana ny alahady 17 novambra isika hiarabana ireo teraka rehetra. Koa ireo rehetra vita mariazy ka nahazo farasy 5 tamin'ny taona 2024 sy 2024 dia iangaviana hisoratra anarana any amin'ny vondron'asa sosialy ihany koa dia izao. Marina fa tsy nisy ny fiarabana tamin'ny taona 2024 noho ny Covid. Tsy misy ny fampianarana katekomena anio tolakandro. Ny étude biblique kosa dia mitohy amin'ny talata 20 novambra amin'ny 7:30 amin'ny alalan'ny Zoom. Ary misy ny permanence ataon'ny mpitandrina ny talata en journée continue amin'ny 10 ka hatramin'ny 4 sy ny alakamisy amin'ny 7 ka hatramin'ny 12. Kiasika ny fanadiovana ny toerana izay ampiasaintsika ity androany dia iangaviana isika rehetra hiara isala anadio izany rehefa vita ny lanonana fa na dia eo ara ny sampana izay efa mitady-dalana antsika ho amin'izany. Ny fanompoam-pivavahana amin'ny alahady 13, 20 sy 17 novambra dia any amin'ny Vieux-Temple avokoa ary manomboka amin'ny 10 sasany maraina. Misaotra antsika nahatratra amin'ny farany voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Falmirabatsika havana mialatsiny fa nisy latsaka kely tamin'ny vaovao filazana manjo asa raha azo averina ilay filazana manjo azafady amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandranesana ianareo ny fody mandro ny malalanay andria mahatana ny irina ny alahady 3 oktobra teto Toulouse hoy ny vadiny Michel David sy ny fianakaviana manontolo ny sampana SVK ny mpitandrina sy ny fiangonana FPM Toulouse. Ny fanompoam-pivavahana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sampaherezana fianakaviana moa dia efa notanterahana omaly tao amin'ny Temple du Salam. Tonga amin'ny fotoana izay hiarabana ny zokiolontsika ka misy zokiolona iray zany izay nahatratra ny tsingerin-taona naterahany tamin'ny volana oktobra lasa teo dia ramatoa Ratsimba Andriamampandry Ana ka angatahako ianao hitsangana faly miarabanao ny fiangonana amin'ny natratraranao ny tsingerin-taona naterahananao tamin'ny volan'iny. Faly izahay ary mitrotro anao ambavaka isan'andro. Misaotra ny tompo amin'ny fanananao zokiolona eto amin'ny fiangonana
manatevin-daharana ny vahoaka an'Andriamanitra ka mirary ny soa rehetra ho anao izahay ny fiadanan'ny tompo any mbola irotsaka aminao mandrakariva anome anao fifaliana anome anao fahasalamana anome izay ilainao rehetra amin'ny adidy maro napetraky ny tompo aminao eto amin'ny fiangonana sy ny manodidina ka dia mirary ny fahombiazana sy ny famindrapon'Andriamanitra irotsaka aminao isan'andro izahay hiarivavaka isika tompo dia mbola fifaliana ho anay ny mitondra ho ampelantananao ny mpanomponao ny zokinay izay nahatratra ny andro naterahany indray tamin'iny volana iny fitahina izany Jesosy ary manambara ny famindraponao tsy mety ritra ao amin'ny mpanompo vavinao ka dia misaotra tsy mankasitraka anao izahay ny amin'izany ka dia mbola mametraka azy eo ampelantananao tompo amin'ny fiainany rehetra ianao no hiaraka aminy ary ianao no hiaro azy amin'ny izay ratsy rehetra eto amin'ity fiainana mandalo ity menao fahasalamana izy menao tanjaka izy menao fifaliana indrindra miaraka amin'ny ankohonany ary indrindra koa eto amin'ny fiangonana nametrahanao azy dia taio izy tompo ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany misaotra raha eo amen mahazo mipetraka ianao fotoana koa iara-batsika ireo vahiny ka anio dia mamela iaraba manokana ny mpitandrina Falimanina Raharindranto mangataka anao pasteur hitsangana pasteur Falimanina Raharindranto araka ny teny tamin'ny voalohany teo zany dia filoha mpanampy amin'ny nasionaly eto amin'ny FPMA zany tonga soa pasteur zay ny teny voalohany ka dia ampifaliana trano ny arabana anao tonga soa eto amin'ny tsy tanàna ny Toulouse ty fa tanàna ny Gardouche androany kanefa ny FPMA Toulouse ihany no mandray anao ny fiangonana FPMA Toulouse no mandray anao ka dia faly izahay misaotra manana anao mpitandrina tonga nitarika ny tenin'Andriamanitra nitarika ny fotoana fandraisana an'io manambary zany fa iraitsika eto amin'ny FPMA ary zava-dehibe eo anay ny mandray mpitandrina eto amin'ny FPMA indrindra fa ianao no andrano no mandalo eto ka dia isaoranay ny tompo ka dia maniry ny soa indrindra ho anao izahay ho anao sy ramatoa vadinao sy ny ankohonana ary faly zay mifanatry tava satria elaela ihany tsika tsy mifankahita moa ny tao anatin'izay Covid zay nisy fotoana nitondrantsika mbavaka ny pasteur mivady tamin'ny fotoana tsy nahasalama azy ary dia tena isaorana ny tompo satria anio izy dia eto amintsika ramatoa vadiny koa dia efa eno fa efa mety salama tsara ary nisy fitahina nisy valim-bavaka mihitsy tao anatin'izany ka dia faly zay pasteur mahitanao ampitaony amin'ny ramatoa Sabina ny firarentsoa ary engane ka ny tompo manakaripasoavana mbola ahitahanareo mivady menakavy amin'ny asa fanompona masina iantsoroanareo manaraka izany dia fotoana koa andraisantsika ireo vahiny mandalo amin'izao andro fotoan-dehibe zao ka dia raha misy aminareo zany sendra mandalo na manorim-ponenana zany na mandalo mamanga ny tafy Toulouse dia angatahana mba hitsangana eny am-toerana ho arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana tompoko eny tompoko dia fifaliana lehibe ho anay ny mandray anareo amin'izao aladiny mpitandrina izao raha toa zay mijerijery anao dia tsy hoe te hibikabika koa fa te hiteny hoe tonga soa eto amin'ny fiangonana FPMA Toulouse izay ankalazatsika eto Gardouche misaotra ny amin'ny fanatevenareo ny laharana ny amin'izao fotoam-pivavahana lehibe zao misaotra ny amin'ny fahatongavanareo ary mirary ny soa rehetra koa ho anareo izahay na mandalo na mipetraka na manao vakansa ho an'ny sasany dia mirary soa mirary ny tsara rehetra ho anareo ny tompo ny renay hiaraka aminareo naizanaiza misy anareo ary tsaro fa isaky mandalo eto amin'ity fiangonana FPMA Toulouse ty anareo dia misy toerana ho anareo eto ka dia isaoranay ny tompo ao anatin'izany arabaina manokana ny filohan'ny faritany mivady menakavy kely zay tonga koa amin'izao fotoana izao misaotra ny amin'ny fanatrehanareo zao fotoana lehibe izao fa zava-dehibe ho anay ny mahita koa ny faritany tsy mandrefana amin'ny alalanareo ka izay maharaitsika amin'ny tompo ka dia tahin'ny tompo lalandava tompoko mahazo mipetraka ianareo
Faly miarabany fiangonana amin'ny anaran'ny komitin'ny trano no iarabako anareo etona. Tonga amin'ny minitra trano isika dia ampatsahivina mandrakariva ny lohahevitra nentsika hiatrehana ty tetikasa fananganana trano fiangonana ty dia hoe ndao hitsangana sy hanangana ao amin'ny miatoko faharoa andin'ny fahavalo ambin'ny folo tapany faharoa. Hijery kely ny ezaka vitatsika isika nandritra ny hatramin'ny volana janoary ka hatramin'ny faran'ny volana oktobra. Ny efa naseho atsika moa tamin'ny volana septambra ny vita hatramin'ny volana août, fa ny androany kosa dia ny souscription sy don ponctuel izay vitatsika tamin'ny volana septambra dia 3413, izany hoe 29% ny tanjona isam-bolana izay tiatsika tratrarina no tratratsika. Averina amintsika fa ny tanjona isam-bolana dia 11 587 €. Ny volana oktobra dia nahazo 2 679 € sika, izany hoe 23% ny tanjona no vitatsika. Tena mbola lavitresaka isika araka izany tarehimarika izany ary ny solde bancaire tamin'ny faran'ny volana oktobra teo dia 49 443,31 €, izany hoe 16,48% amin'ilay 300 000 € izay tiatsika ho tratrarina mandritra ny roa taona nanomboka tamin'ny volana janoary ka hatramin'ny faran'ny taona 2024. Ka etoana dia manetana atsika hatrany mba tsy ho kivy fa tena iroso mandrakariva amin'ny fanatanterahana ny fanekena izay efa nataontsika. Raha tadiditsika dia tamin'ny 2 novambra isika no nanao akatoka hoe mandritra ny roa taona isika dia nangona 300 000 €. Talohan'io dia efa nisy fanomezana voaray talohan'io 2021 io ary dia mbola manohy an'izany isika mandritra ny roa taona. Dia efa nifanaiky isika ka ten'Andriamanitra ihany no entina pahirezana atsika, ten'Andriamanitra no mampatsiahintsika fa aoka ho marina ny fanekentsika, aoka isika ho marina eo anatrehan'Andriamanitra. Izany hoe rehefa ny zavatra nekena dia mba tanterahana. Ka izao ny ten'Andriamanitra hoy ny tompo, ataovy tanteraka ary izany, izany hoe ny fikasana na ny fampanantenanareo ka tahaka ny nazotoanareo fon'ny kasa dia aoka ho araka izany koa no anatanteranareo azy araka izay anananareo. Ao amin'ny Korinthianina faharoa toko 7:1-10. Ka izany ten'Andriamanitra izany no hoentsika ainga vao indray manao vao ilay fanoloran-tenantsika, ilay fanekena efa nataontsika tamin'ny volana novambra ka tsy salasala isika. Ireo izay efa nanaika dia mba hanefa, ireo izay mbola tsy nanefa mbola tsy tara mihitsy fa mbola manana fotoana isika hanefana izany ary dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny zavatra rehetra izay ataontsika amin'ity tetikasa ity. Fa ny tena tsy tiana hitsindriana koa dia tena ilay fanoloran-tenantsika ho an'i Jesosy no hitarika atsika voalohany indrindra ao anatin'izany, fa mba tsy hitsim-badika ilay izy fa tena hoe ny fanolorantsika ny tena ho an'i Jesosy no voalohany indrindra ary manaraka eo ilay izay hoentsika, izay fananantsika, izay herintsika, fotoanantsika hoentsika manatanteraka ny asa izay efa napetrany eo amintsika. Dia mahiresa indrindra ary eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ry havana malala, hoy ny tompo, aoka tsy siseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Ko andeha arisika hanolotra izay fanomantsika ao amin'izany amin'ny alalan'ny rakitra, ny valopy izany sy ny rakitra dia arotsaka ao anatin'ny kitapo izay mandalo eny amintsika. Eo am-panatanterahana izany dia ny rehefa voalahatra nataontsika tsarovy
fanimpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra.
tonga eo amin'ny fotoana natokana ho an'ny fandraisam-pitenenana mikasika ny aradiny mpitandrina isika izao ry havana koa mangataka n'Andriamanitra sy lofra Jaobela filohan'ny fiangonana hitarika izany. Mialoha izany dia horaintsika ny hira 7:20 ny andininy voalohany ihany mananjara ry Jesosy. Netomboany hoe aladiny mpitandrina ka dia rariny a raha miantso koa ireo mpanompo izay niara niasa tamin'ny mpitandrina hatramin'izay a ka miantso zany ny loha olona izay eto Andriamaitoa Benja Rasandrakoto ny filoha teo aloha zany a ka tsisy hoe hery mamonjy sokoa eto mangataka azy hitsangana ety a dia mahafaly koa miantso ny filohan'ny faritany Nadia Delmotte miaraka iaraba ny mpitandrina miaraka aminay satria solotenan'ny faritany izay no mampiara manompo atsika. Dia arilaza koa moa satria arilaza efa loha olona raha teo raha afaka mitsangana tsika rehetra zany miara mitsangana. Fifaliana ho an'ny fiangonana ny manokana izao fotoana izao tsy hoe fahazarana akory ny hoe manao aladiny mpitandrina tsy n'Andriamanitra mety mieritreritra hoe lasa fahazarana izy raha ny tsara ny toritentsika dia tena
fitondran'Andriamanitra ny fanokanana fotoana, fandaharan'Andriamanitra ny fanokanana fotoana, iarabana ny mpitandrina mianakavy satria aoka ny izay ampianarana ny teny ozy izy ny teny soatra masina fo izava-tsoa ho an'ny mpampianatra. Izany mba tonga antsika manokana izao fotoana izao miarahaba ny mpitandrina eto an-toerana ka dia faly izahay pasteur Élisée Andremiandra mivady menakavy zany satria nareo menakavy ny eto miarahaba anareo zay ny anaran'ny tompo voalohany indrindra mahatratra izao andro lehibe izao. Misaotra an'Andriamanitra noho ny fanananay anao pasteur ho mpitay zara-panahy, misaotra n'Andriamanitra lalandava fa tsapanay isan'andro ny mahasarotra izany asan'ny mpitandrina izany ary ilay nitantarain'ny pasteur fahafatao voalohany teo dia tena nahatonga saina namanokana fa dia faly izahay misaotra ny tompo zay satria mbola manana mpitandrina ny tafitolozy manana anao pasteur, manana anareo miaraka aminay, miaraka manompo aminay, mitarika anay raha sendra diso lalana ny fiangonana dia eo ianao amin'ny tenin'Andriamanitra manitsy anay, raha sendra varimbariny izay na matoritory dia eo ianao manaitra anay ka zava-dehibe zany araky ny fantatsika betsaka ny tafo eto amin'ny FPMA tsy hoe betsaka fa misy ny tsy manana mpitandrina. Isika kosa dia izy io hitatsika sy ny alahady ho atsika zay tonga isaky ny alahady na tsy alahady any azy fa mety mamangana ny tokantrano, mety mitondra mbavaka atsika tsy fantatsika kory izy azo atsona foana izy na andro na alina na ndraindray ary any amin'ny vakansy izy atsona pasteur ahoana misy maty ary pasteur fa ahoana nefa nisy vakansy dia zay le asa mpitandrina tsy mifidy andro tsy mifidy ora ary zany mahatonga antsika manokana izao fotoana izao misaotra an'Andriamanitra voalohany indrindra satria Andriamanitra no nanome antsika an'ny pasteur Élisée nandritra izay 7 taona zay ny asany nandritra n'izay 10 taona na mpitandrina ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana eo amintsika misy vokany zany na dia indraindray ary elaela no hitantsika an'izany fa ny tompo dia miteny amintsika fa mila manana faharetana tsika rehefa miaraka aminy ka an'io aloha dia zao alohantsika hifaly alohantsika tena ampiseho fa tena mankasitraka ny tompo tsika satria manana azy ho mpiay atsika amin'ny asa fitandremana eto ka na dia zay fotsiny aza dia alohantsika hitehaka aloha voninahitra Andriamanitra satria zava-dehibe zany ka noho izany zany dia fomba ny fiangonana ny maneho amin'ny fomba hita maso ny fanohanany anareo fisaorana anareo noho ny izao fotoana lehibe zao noho ny izao andro lehibe zao ka fanao ny fiangonana ny manolotra anareo ny valopy zany zay fa nomaniny tsaray avy araka izay irin'ny fony fa miaraka koa amin'ny rakitra izay natokana androany ka zany dia atolotra amin'ny fo feno fifaliana mety ho kely ihany fa dia ny fonay be fitiavana no ameno azy ary irinay omeny tompo anareo hatrany ane izay ilainareo amin'izao asa masina sy azo lazaina hoe misy lanjany mavesatra izao ka dia maniry ny fiadanan'ny tompo ho aminareo izahay ny fiadanan'ny tompo lay tsy mety langy izany no irenay toetra aminao pasteur aminareo mivady mianakavy izany fiadanana feno maharitra mandrakizay manome fifaliana manome faharetana amin'ny zavatra rehetra zany no irenay hitoetra aminareo mandrakariva ka dia mitahin'ny tompo lalandavany ianareo mianakavy dia manaraka izany raha te handray fitenenana ny filohan'ny faritany satria eto izy dia omeko fitenenana misaotra ny filohan'ny tafitoloza manome ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana amin'ny anaran'ny faritany atsimo andrefana izay soloanay sy hianitra raha tovindraho na tena hianitra afaka makativy azafady
Amin'ny anaran'ny faritany Atsimandrefana, tafo 5 eto amin'ny faritany Atsimandrefana, no entinay miarahaba ny tafo Tolozy amin'izao fotoan-dehibe izao dia ny alahady natokana isaorana an'Andriamanitra, alahady natokana hitondrana am-bavaka ny mpitandrina Élisée Andriamiandra mianakavy. Misaotra ny tompo izahay satria tsapanay tokoa ny hery sy ny fotoana laninareo amin'ny fiandrasana sy ny famahanana ny ondry n'aiza toerana hiantsonanareo na eto amin'ny tafo Tolozy na indrindra eto amin'ny faritany eo nivony nasionaly koa ary tsy ferana ny ohatran'izay dia mamaly mandrakariva ianareo. Isaroanay ianareo izany dia an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Ho fanamarihana an'izany moa dia fifaliana ho anay ny manolotra valopy kely ho anareo mianakavy kely dia kely tompoko fa ny fo no mameno tsodrano moa zany le izy. Dia faly koa izahay miarahaba ny solotena ny Barafoibe izay filompanampy synodaly faly manana randranto izay miaraka amintsika eto, tsy adinontsika raha Jean Christian Andriantsatovo izay gestionnaire koa eto amin'ny FPMA. Ny projet moa zany ho antsika eto amin'ny faritany Atsimandrefana dia miombona tanteraka isika amin'ny vina mpitandrina matianina na amin'ny fitadiavana mpitandrina matianina na nivon'ny faritany zany indrindra ho an-tafo Rahavavy Clermont-Ferrand, ary miombona tanteraka antsika amin'ny vina mpitandrina matianina eto anivony nasionaly. Efa nozavaina tamintsika teo fa ny fahaloran-tenantsika amin'Andriamanitra aloha ny zava-dehibe dia aorinan'izay dia misaotra antsika indrindra antsika tafo Tolozy fa tena tsapanay tokoa fa maharitra ianareo mivavaka amin'izany projet izany. Maharitra ianareo amin'ny fanohanana ihany koa ara-bola dia mampahery anareo hatrany atotosa izany. Ny diarintsika manaraka dia ny amin'ny fiofanan'ny tompona andraikitra izay atao amin'ny 3 Desambra ho avy izao atao en distanciel, dia manasa antsika sahady ny fiangonana ny sampana hiara hijery mikasika ny thème amin'izany dia ny fiainana ny fiombonana. Dia misaotra ny areo sahady mandinika izany dia misaotra ny tompona andraikitra mampita ny tatitra avy aminareo amin'izany fiofanana izany. Dia an'Andriamanitra rery ny voninahitra, misaotra indrindra tompoko. Minambara azy misy latsaka tena bedin'ny tompo androany fa tsy nanaja an'ilay hoe nasionaly, faritany ary tafa. Tokony Barafoibe no meko fitenena voalohany ary adiniko fa manana Barafoibe eto ny tafo Tolozy ka mianatra ny Andriamatoa Jean Christian Andriantsatovo hiakatra ety tena mialatsiny mialatsiny fa mba miakatra ety Kododa satria mpiara-miasa amin'ny pasteur Fafa izy mialatsiny amin'ny fanatonona fa be loatra le hafalim-po dia ohatr'izay le izy. Ka dia meko ny Barafoibe ny fitenena raha manana kamara izy amin'izao andro lehibe fiarabana amin'ny pasteur Élisée Andriamiandra mivady zao. Misaotra tompoko. Ry mpitandrina Andriamiandra Élisée mianakavy amin'ny anaran'ny Barafoibe izay solonay mirala tena eto no andraisana fitenenana. Misy teny avy eo amin'ny soratra masina manambara ny zavatra izay hita sy tsapa fa mivaingana tanteraka tamin'ny fiangonana iray tamin'ny fironan'ny fiangonana tamin'ny voalohany l'église primitive. Vakiko amintsika ry havana rehefa mamangy Paul apôstôly dia milaza toy izao: misaotra an'Andriamanitra izahay ary misaotra mandrakariva ny aminareo ny aminao no ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomeny anareo tafo FPMA Toulouse, nomeny any pasteur Élisée Andriamiandra mianakavy ao amin'ny Kristy Jesosy, dia azo ambara fa manana arena ianareo ao amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra izay nafafy na tonga ny fiangonana ny tombo, na ny fahalalana rehetra izay nozaraina,
natonga ny fiangonan'Andriamanitra nandroso na ny izay nyorena ny filazantsara any Kristy teto amin'ny fiangonana ka tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo ary ny tompo izay manakare-pahasoavana mizara ny fahasoavany dia tohatra niangatra manokana aza anareo FPMA Tafo Toulouse nanomezana anareo any pasteur Élisée Andremiandra Mianakavy. Mamela ahy ilaza aminareo fa marina tokoa rady mitandrina eto Toulouse fa izay koa dia faly ny FPMA Manontolo manana ny pasteur Andremiandra Élisée sady filoha ny DVE département vie d'église na sampandrarana fianam-piangonana eo niveau nasionaly ary ihany koa filoha mitarika ny CDM commission des ministères na ny voamerany fanompona eto amin'ny FPMA. Zava-dehibe izany ary tena mbola ilainy FPMA nivony nasionaly satria tsika hiditra amin'ilay ivina mpitandrina matianina farafakely ny 20 isan-jato ny mpitandrina eto amin'ny FPMA amin'ny taona 2024 ary misaotra anareo Tafo FPMA Toulouse izay mamela azy anatanteraka zany asa misiona izany ny tompony omba anareo ary omba anareo ihany koa mpitandrina Élisée Andremiandra Mianakavy ny fiadanany ny fitiavany izay napetrany manao hoe fahano ary ny ondriko dia ho aminareo mandrakariva. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia ivavaka isika ho an'ny mpitandrina. Ry Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao izay no ny fitiavanao ka tsy navelanao tsy nanana mpitandrina ny FPMA Tafo Toulouse. Hitanao tompo ny asa izay notanterahan'ny mpanomponao teto amin'ny san'ny fiangonanao ary tsy eto amin'ny FPMA Toulouse ihany fa manerana ny FPMA Manontolo. Tao anatin'izany taona 17 taona izany dia efa nanandraikitra nasionaly, nanandraikitra teo amin'ny faritany, miandraikitra zavatra maro entina mpandrosoana ny fanjakanao. Dia voninahitra ho anao tokoa tompo, kanefa dia saotra izay tamin'ny asa izay nitanterahan'ny mpanomponao, fitoriana ny filazantsaranao, fietreretana ny amin'ny fampandrosoana ny fanjakanao. Ary voambara teo fa na andro na alina dia voantso amin'ny zavatra maromaro vitsivitsy mba atonga ny fiangonanao andeha araka anao Andriamanitra. Mametraka azy ireo izahay eo aminao tompo, ianao izay manampitiavana tokoa, ianao izay loharanon'ny fitiavana tokoa, maniraka azy manao hoe fahana ary ny ondriko ny tanterahany zany tompo, ka ny fitiavanao tsy hitalany, ny fahasoavanao tompo, ny fiadananao izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, faherezana rehetra sy fampiraisana aminao fanahy masina dia ho amin'ny mpitandrina Élisée Andremiandra Mianakavy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Efa lavabe zay io nefa tsy maintsy miteny ihany. Voalohany dia misaotra ny tompo makasitraka ary mamela ianareo eto am-piandohana amaky izay efa norenesitsika teo fa tena marina taminay. Misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho, Timoty voalohany toko voalohany, izay nampahery aho fa nataony mahatoky aho digne de confiance ka notendrena amin'ny fanompoana dia izaho izay mpiteny ratsy fahiny.
ndeha lazaina amin'ny fomba rehetra ny tiano zany ambara. Zaho zay tsinotsinona, zaho zay malemy, zaho zay tsy misy dikany, zaho zay indramina lay voalaza teo, zaho zay zazakely, zaho zay zaza. Fa nataon'io mahatoky. Nahoana? Satria nahazo famindram-poa, ka be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay amin'ny Kristy Jesosy, ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra zao teny zao, tonga tety ambonin'ny tany Jesosy Kristy hamonjy ny mpanota ary amin'ireny zanoloany. Kanefa zao no namindrana fo tamiko, dia mba isehon'i Jesosy Kristy eo amiko zay lohany, mba asehony ny faharipo rehetra ho fianarana ho an'izay ino azy ahazona fiainana mandrakizay. Dia mamarana azy Paoly, ary ho an'ny mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha voalaza teo ny anjara toeran'ny mpitandrina, ataoko fa io ny zava-dehibe indrindra. Ho an'ny mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tena mpanompo tsy maso. Raha nanaraka ny vaky teny teo nareo, tsorona moa fa ny tenanay ny fidy azy, dia tena mbola zaza. Tahaka ny Jeremia, jeune moa ny lazana azy, kanefa tena zaza raha amin'ny heviny, zaza. Ary raha naka ny amin'ny Timoty isika, izay nivakina teo, dia gisitra indrindra raha amin'izao hoe azo lazaina hoe mpino hoe lohany amin'ny mpanota, premier amin'ny mpanota. Ozy izy le fitenin'le cousinko zay, zany voalohany amin'ny gisitra. Zany hoe raha avy any ambany zany dia zany voalohany, fa voalohany amin'ny farany indrindra, kanefa nomeny fitokisana. Zao io fitokisan'Andriamanitra io namafisinareo 15 taona lasa zay. Ary tsara patsirovina ny fiangonana zany mba handraisanareo ny fisaorana sy fankasitrahana aty aminay, fa nomenareo fitokisana koa ny tenanay ho matianina teto amin'ity fiangonana ity na dia tsy mendrika aza. Kanefa tsy maintsy farana ihany ny teny so lava loatra. Dia izao fototry ny filazantsara, tiany Jesosy nareo. Tiany Jesosy sika, tiany Jesosy nareo. Zany ny aretany zavatra rehetra, ary ny aretany hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana, fitiavana anao. Ary nanontany amin'ny Petera izy hoe moa ny fitiavanao mihoatra noho ny fitiavany reto. Dia namaly Petera, tiako ianao. Ozy izy hoe tsy misy dikany zany, tsy misy heviny zany hoe tiako ianao Jesosy, fa raha tianao fa hany ny ondriko. Nahoana ny teny Jesosy hoe fa hany ny ondriko? Tsy manampy-mitory-tenin'ny pasteur akory, fa ny liturjia mety azy tao anatin'izay. Fa zay nandraisako azy kosa ny teneniko ianareo. Nahoana ny teny izy fa hany ny ondrikeliko ny ondriko? Satria tiako reo, dia fa hany reo, andraso reo, ary nolazainy teo tiavo reo. Ka tianay nareo, satria ny fitiavan'ny Kristy manery anay. Satria ny fitiavan'ny Kristy nampitoeriny tato anatinay. Ndraindraiky azy miteny fa inona ny resana amin'ny olo pastera? Ahoana ny tsy resana? Zanak'Andriamanitra, tiany Jesosy, tsisy akanavaka, tsy misy akanavaka. Ary dia zany nentinay nanompo teto ny fitiavana anareo. Ary eo anatrehan'ny tompo ny lazana an'izany, déclaration d'amour ngeza be zany. Tianay nareo satria tiany Jesosy. Ary zany nentina nanompo teto. Ary zany koa no ifaliana, fa zany koa ny iraretana ny zavatra rehetra. Dia teny fo ihany mba ambarako amin'ny akonako, fa zany fiaretana zany koa no miaraka amin'ity ministera ity. Misy fifaliana, misy fanantenana, miasa ny tompo, ary hita miariary zany,
anomezan'ny teny sahaza ho anareo fa raha miteny ny tompo hoe fahano ary ny ondrika ina moa ny amaka anako anareo ina namanako anareo tsy misy afa-tsy ny teniny dia nozaraina tamin'ny fifaliana zany a nizaraina tamin'ny finoana zany a nizaraina tamin'ny fanantenana zany a nizaraina tamin'ny fitiavana izany dia misaotra an'Andriamanitra satria nataony mahatoky amin'izany ty tsinitsininy ty ary misaotra anareo fa namafisinareo ny fitokisana avy amin'ny tompo ka dia mbola eto zay ary zao aladin'ny mpitandrina zao anamarinareo zany dia zava-dehibe ao aminay tsy hoe amin'ny fety tsy hoe amin'ny zao tsy hoe amin'ny fanomezana zay nomenareo tsy amin'izany ihany na dia misy zany azy fa indrindra ny amin'ny fatoram-pihavanana nakambanan'ny tompo atsika fa izy mihitsy nanendranay ho mpiandry ary nanendry anareo ondrinay dia engane zany fiarahantsika zany amafisin'ny tompo mandrakariva hatrany dia tsy maintsy faranako ny teniko naniry dia naniry tokoa any izy ty nyty fotoana ity iarahantsika anika dia nanoratra teny tamin'ny birao aho hoe mitady trano aho fa tsy atao ohatran'ny izy tamin'izay efa taona lasa zay ndao mba hiaraka fiarahana mifaly ary indrindra fiarahan'ny ondry sy ny mpiandry ondry miara miriary miara mideran'Andriamanitra miara mifaly ary miara misakafo tanteraka zany a na dia atao izy lavitra ny toerana misaotra ny nahita nyity toerana ity satria sarotra ny mahita toerana nefa dia ninoko fa zay ny sitrapon'Andriamanitra ary misaotra ny tompo aho nanome an'izao okazion zao efa elitsika ny tsy niaraka tahaka zao tena faniriana mafy taty anaty misaotra anareo tsy nalavitany lavitra ny aty ary maro tamintsika ny tsy afaka tonga aty satria voafetrany ny fotoana sy voafetrany ny fahalavitana nareo kosa nanaiky dia ny tompony amaly fitianareo amaly soanareo fa zay kosa te saotra anareo mitafotafo zay menakavy kely mba hitehaka kosa ho anareo fa dia misaotra indrindra ny amin'izany ka dia zay ny ngamba farananeto le izy misaotra ny amin'ny zavatra rehetra misaotra ny amin'ny fanohananareo eny misaotra ary ny amin'ny fanakianana avana satria reny rehetra reny dia mampatsiaro anay fa zay nge tsinitsininy zay nge malemy zay nge kely misaotra ny amin'ireny ozy izy teo hoe nandray le tenin'Andriamanitra ninona ndray zao nanan'ny pastera amin'izay fa nareo koa manao an'izany ihany amin'ny pastera kanefa dia isaoranareo satria manitsy anay zany ary ho an'ny fianakaviana kosa misaotra anareo ny ara-niaritra zany tamiko ary zay ny mba angatahako asio mafy pastera tsy maninona fa ny ankonany mba kenakenao ihany fa ndraindray mavesatra dia misaotra ary ny fifalitsika miara-misakafo zao pastera mety andray fitenenana ilaza momba an'izay fa spesialité an'izay fa misy heviny ara-panahy indrindra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra zany fiaraha-misakafo zany niara-nisakafo tamin'ny tompontsika teo fa ny fanasan'ny tompo voalohany ry havana dia miaraka amin'ny fiaraha-misakafo agape tahaka zao ataontsika zao ary zany endriky ny fanjakan'Andriamanitra ka dia misaotra anareo tonga miara-mizara izao sakafo zao koa aminay na miara-mizara ny sakafo rehetra tsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia voninahitra ao an'Andriamanitra ny faherezana ho antsika rehetra ary ho anay koa fa ilainay zany ilainay mandrakarivo zany misaotra tompoko dia ho fenin'izay rehetra zay dia raha tsy diso manana hira ianareo menakavy zay le izy ka dia mahazo mipetraka tsika fa nao hira izy menakavy zany ho fanamariana izao fotoana zao tsy fohy ny silofo anah le portable ny nieritreretika hoe manisany cadeau an'le amin'le alady mpitandrina tsy izy
ity ry ty zany a irany fidianay manokana ao amin'ity aladiny mpitandrina nyity taona ity le izy miendrika fanontaniana fa fanekemponoana koa le izy mo Jesosy va tsy ahy sarotra zaho mo Jesosy vetsy ahy haroko sy mandako sady tokiko na iseseo anoloako azaho zay mety ho fakapanahy mampandresy ahy hatrany Jesosy Zeno mozi ahy ka nanafaka ary koa mbola miaro sy mitantana na iseseo anoloako azaho zay mety ho fakapanahy mampandresy ahy hatrany Jesosy tsy fana mo Jesosy vetsy ahy tsy mba erikerika tsy ananay na etsy antany any an-danitra tsy siriko tahaka azy fa tolampy sy anjarako izy Zeno amozy ahy ka nanafaka ary koa mbola miaro sy mitantana na etsy antaninany an-danitra tsy siriko tahaka azy fa tolampy sy anjara iara imbombavako tsika ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina midera sy mankalazanao zahay ary misaotra anao no ny fanatrehanao misaotra anao no ny famelan-keloka misaotra anao ny amin'ny teninao zay nampitondrainao ho an'ny mpanomponao sy ho an'ny fiangonana tamin'ity andro androany ity ankehitriny dia misaotranao zahay ny FP Matolozy no ny namezanao anay mpitandrina ankehitriny dia araky ny teny zay ndrenesinay androany tompo dia mangataka aminao zahay ho an'ny fiangonana manontolo mba omenao anay ny fanajana sy ny fankatoavana ny fanekena ny mpitandrina ary ny fandraisana ny teny zay hoentiny ho toy ny teninao satria avy aminao reny rehetra ireny
ankehitriny tompo ao dia misaotrana koa izay raha afaka mitondra ny mpiasa rehetra mpanomponao rehetra eto amin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao, ny diakona, ny sampana, ny vondronasa, azy rehetra manana ndraikitreto dia mivavaka aminao izay ho azy, mba homenao azy ny herin'ny faherezana ary menao fahatanjana hatrany izy fahasalamana ahafahana matanteraka ny asa fanompoana izay nametranao azy. Vavaka manokana aminao izay tompo amin'izao fotoana izao ho an'ny vina ny trano fiangonana eto amin'ny tafo FP Matolozy. Ianao no nametraka an'izany tao am-ponay satria azonay antoka fa ianao dia mihaino mibitsika ny fanolomasina aminay isan'andro son'andro. Ny angatanay aminao dia ny amezanao fahendrena, amezanao nay tsiray avy ihany koa eo amin'ny fiainanay andavanandro amin'ny maha-kristiananay mba hahaizanay mihaino izany bitsika ny fanolomasina izany, satria izay rehetra zanakao dia tariny ny fanaon'Andriamanitra ray. Ankehitriny izay dia vavaka aminao koa tompo malalo ho an'ny zakabe izay fitanterahana amin'ny weekend ho avy izao. Apetraka fenimpelantanao ny fikarakarana rehetra ny atsipriany dia kinonay raha apetraka fenimpelantananao. Ianao no angatanay tompo malalo mba hameny teny amin'izany fotoana izany, ary ianao koa no hame fahendrena indrindra ny fanapa-kevitra izay ho raisina dia apetraka fenimpelantananao izany. Ianao hitantana ny diany ireo rehetra izay andray anjara amin'izany ho tonga soamantsara, ary dia ianao no hame azy ny fifaliana tompo, fifaliana avy aminao dia ho tanteraka ny fifaliany. Dia mivavaka aminao izay amin'izao fotoana izao tompo malalo ho an'ireo izay marary na iza misy azy na ny tokantrano ny hopitaly, ianao namangy azy ary hitondra fanasitranana fa ianao dia afaka manasitrana ny aretina rehetra. Ny ankatany aminao dia ny todiany aminao ary ny ametrahany ny fiainany ampelantananao. Ireo izay azony pahoriana koa azony manjoa, ianao no hameny ny banga tompo malalo ampitraka ny tsirairay avy ary dia ahimetraka ny adiny ampelantananao, anakombona ny fery amafa ny ranomaso. Dia misy matoko izay fa dia ianao no hitondra fampionana feny tanteraka ho azy ireo. Dia mivavaka aminao koa izay amin'izao fotoana izao ireo rehetra izay nahazo fahasoavana mba haisaotra sy ankalaza ary ame voninahitra anao mba hijoro vavolombelona ihany koa. Mivavaka aminao izay amin'izao fotoana izao ho an'ity firenena izay mandray nay ity dia la Frantsa izany, angataka aminao izay tompo mba omenao fahendrena ny mpitondra ary mba enany am-piadanana, aoka ny fiadananao anjaka sy anapaka eto amin'ity firenena ity. Vavaka aminao izay ho an'ny Madagasikara tany raizanay tompo malalo. Vavaka aminao izay ary dia mangataka ny famoramponao malagasy. Vavaka aminao izay ary dia mifona aminao tompo amin'izay rehetra tsy tanteraka rehetra sy tsy mety amin'izany firenena izany. Dia vavaka aminao izay ho an'ireo rehetra izay manam-pahefana manomboka any amin'ny filoham-pirenena izany hatrany mifarany ambany indrindrany, izay manam-pahefana sivily sy miaramila dia omenao fahendrena ary mba omenao ny andeha amin'ny fahatahoranao hitondrany ny Madagasikara amin'ny fahatahoranao sy andehanany amin'ny fahamarinana. Dia misy matoko izay fa ilay Andriamanitra izay vavanay dia Andriamanitra velona sy mahery, Andriamanitra meno vavaka, mamaly vavaka, ary ankehitriny dia misaotra anao izay no ny valim-bavaka izay efa raisinay amin'izao fotoana izao. Dia midera sy mankalaza anao izay ary mamy voninahitra anao. Misaotra tompo ary manarona Jesosy no hahafahanay manao izany vavaka izany. Amen. Isaoran'Andriamanitra ry havana fa totosa soamatsara izao fotoana nanatanterahana ny aladin'ny mpitandrina teto amin'ny FP Matolozy izao. Anoloran'ny mpitandrina pasteur Falimanina Rarindrato ny afatra sy ny tsodrano antsika dia rahantsika manao eo am-pitsanganana ny antema 5 indro ny arony mandanao.
kariavana malala masotoa mandolotra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voazatoetra dia piasa tsy mahazo enatra mizara tsara ny teny fahamarinana. Ho aminareo anieny Tompo Itai anareo anieny Tompo ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo anieny Tompo ka iantra anareo anandratra ny tavany aminareo anieny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Taloha indrindrako mandrakizay amen mandehana amin'ny fiadanana akamanotoan'ny Tompo. Misy fandaminana kely toy izao amin'ny fiarahantsika amin'ny sakafo. Ny voalohany indrindra aloha mahazo mijanona izay tonga eto ka tsy nisoratra anarana na tsy nitondra sakafo, mahazo mijanona ireo satria misy sakafo anareo foana eto fa aza matahotra kory. Faharoa, ny seza zany hipetrahantsika dia reto seza reto ihany ka angatany zany tsika ametraka azy any amin'ny latabatra rehefa avy eo. Samy maka toerana any amin'ny latabatra isika ary efa misy servieta napetraka zany ahafahantsika mahita izany ary samy mamoaka ny sakafony eny ambony latabatra ihany. Raha ohatra misy zavatra hafanaina dia izy tanora ho avy eo amin'ny latabatra misy anareo, mbola miandry kely azafady miandry kely ka akalay sakafo mba ho hafanaina amin'ny micro-ondes. Dia misy latabatra ho an'ny boisson eriarina ery ametrahantsika ny boisson izay nentsika. Dia izay ry havana fa dia manaova fety sambatra daholo. Zafady fa misy inona moa ty latsaka kely tena ialana tsiny. Fantatro zao zany vao fantatro fa tsy afaka mijanona ny solotena ny faritany ka dia raharotiko zao isaorana manokana ny solotena ny foibe ny solotaona ny faritany tonga manotrona zao fotoana zao misaotra indrindra dia ho tsara miverinareo ampitao amin'ny faritany sy ny tafo rehetra ny fisaorana amin'ny tafotafo avy aty aminay dia ampitao koa amin'ny foibe. Misaotra tompoko.